Raha vao manokatra ny Word 2013 ianao dia ity page nouveau ity no zavatra voalohany nosokafany sady hitanao avy hatrany. Inona moa no azonao atao zany raha vao manokatra Word, na ianao manao nouveau na ianao manao ouvrir. Nouveau na document vierge, document vaovao tsisy n'inona, na modèle template no sokafanao. Eto moa zany hoe raha hoe télécharger dia mila clique iray amin'reto dia télécharger automatique, na ianao mitaper mot clé, ilaina fotsiny zao ianao miconnecte amin'ny internet dia mitaper mot clé to ianao ahafahanao manao recherche satria misy modèle be dia be afaka hisafidiananao. Ary ny compte ampiasainao compte email dia compte Microsoft, anisan'izany zao ny Hotmail, ny compte live, regny zany anisan'ny compte Microsoft. Misy compte hafa ihany koa ilainao ahafahanao miconnecte tahaka ty hitanao ty amin'ny sisiny ty, misy zao fa connecté amin'ny compte Microsoft, adresse email Hotmail no nampiasaiko teto. Dia eo ihany koa rehefa manao ouvrir ianao, raha ouvrir ny cliquenao dia misy safidy maromaro, na ianao manokatra document récent ray amin'reto ohatra zao no afaka cliquer, na ny compte SkyDrive izay mila connexion internet mazava ho azy, na ao amin'ny ordinateur anao ianao mikapoka fichier izay tianao sokafana. Izany hoe rehefa manokatra ny Word ianao zany dia misafidy na zavatra vaovao no esanao na hanokatra document izay efa anananao, mety ao anaty ordinateur anao io, mety ao amin'ny compte SkyDrive amin'ny cloud.